izay masongorodina. Nosoratany nantenaina ireo anomehana ny tantara na Yaravi, ny Antsarandrianarsoa miaraka amin'ny Daniel, Rafens, Nandra Feo, Roberto, Nandrindra Rateknika, Sarbit Stella, Nanatotosa, Vahatra Nasaina. Pero bebe miantso anga bebe zany. Ie fa nga mbola tsy mipetraka ihany le kely, tsy efa ampy fezeraraha hatramina rainzer pera. Ka nandrongatra tongery bebe so dia voatery mbola namatsika an'le tranony ahy. Ka efa vita zany. Efa vita ka. Ay, Mbola nanasa tanana kely fa niosina taiko so ny tanako. Fa mitady anaikitra angery bebe le vangio asa na inona ny mahatonga azy anao an'izany. ay sy mamotsy ampiny eo ndray koa ty bera, kiso inona no alany anao eo ka moa efa be loatra mikiso amin'ny bebe. Zay ndray bebe. Ie, Ka mivea dia hiaritra eto mba tovolahy afaka mahita an'izay mahasoa ihany anie ny tenako saingy atao aminao angamba voatendro ahy dia laingako re zany anako, tena tsapako mihitsy ny fitiavanao ana dia tsy tovanao sy vorivorinao azako. Raha ny karama omenanao eto anie dia tena kely dia kely mihitsy ry lehibe re. ka zay ange ho ary bebe. Fa bebe fotsiny indraindray mitady hivadikako. Hoy, fa mitady vadika ahoana indray ry le kely ty Ka za indraindray mba mangataka amin'ny bebe mba handeha hanao baolina hiaraka amin'ny zalahy tsy avela amin'ny bebe mihitsy. ka fitiavako anao daholo anie zany ry lehibe re. Baolina tsy misy fetohany reny no aminonao tena, dia raha maninina any ianao aiza ny tany aleako ka. Eny marina ihany aloha ny bebe, fa avelanao aho zany amin'ny manaraka raha toa ka misy fetohana amin'ny manaraka. Tena mba tiako andery bebe le milalao baolina. Rehefa hitako tsara ny fepetra filalaovanareo dia avelako ianao eto asa veribera ny asanao tsy efa mihoatra amin'ny baolina. Mila raharaha koa anie nareo tony Ka ny ray fialam-boly ny ray asa tsy mitovy zany. Fa ina aloha le hitadiava amin'ny bebe ahy. Ka mba tia resatresaka aminao fotsiny aka no sady misy zavatra saika alamitsika mianaka koa anie. Ohatray fa inona tokoa bebe reto atota taratasy be dehibe reto. Taratasy-panananay sy ngaray ndreto ribera. Fa misy anankiray zay tena tetaviko mafy mihitsy fa tsy hitako 92 FM. zay no etsoko anao teo, apio aloha hitady azy ka. Ko be loatra koa reto izy ko. Akaiza no alalako amin'izany na dia mandala eto ambamin'ny masoko azy zany ka. Ka ianao mijery fotsiny dia raha taratasy mitsasika ny tany Dia dia aseho anao analony ary atokana ny hafa. Ao rehefa ampiko ny lokanao raha alile tsy asitsika mijanona maraina fa manendy atody indray tsika mianaka raha pitso maray. Izay indray bebe sy ny tambokanina ao ary fa tsy. Izao hoe iny atananao iny anaka ohatra n'iny le izy vita ty hoejereko tsara. Sady efa leo koa ka ahenga ane mba izy. Tena ty le izy le bera kely ty mba misaotra n'Andriamanitra dia mandehana makasesa dia avy amin'izay fa iresaka tsika mianaka. Sady tena mahay mivovoka be ka sao dia mikohaka eto indray ianao. Alamiko ireo sisy ireo avy eo fa andao hoe tsy andavarangana etsy. Zao ary indry tsara anaka fa
tsy any eny nanao ferahana sy ny fikarakarana efa nisy zavatra nomaninay mivady ho anao fa miandry fotoana ny zavatra ehetra ohatra nilaza inona koa any ery bebe zany Fréquence Plus. sady hafahafa zany resaka ao zany ka tsy hafahafa zany ry lehibe kely fa marina hitanao tsara fa mananjanaka timenada manandravo kely maromaro saingy iza amin'izy ireo ara mba hitanao mba nijery ahy e mila ho isa-taona aza vao hitako ny sasany raha tsy nisy anao angamizay mivady hatramin'izay dia asa fotsiny ka ry zareo kosa ngery bebe mba mandefa vola sy mikarakara fatratra ny tanàny mba sahirana amin'ny fitediavana izy mafy koa anie nenjikenzika ao an-tanàn-dehibe ao ry bebe ka na dia alahady aza veribera dia tsy fony mba ho aya hatramina hafaty any tatany sareo izay dia manao tsydipahatry io daholo aza mandefa saina be loatra amin'izany ianao ry bebe zaranao aza mba salama tsara fa araroto ny androm-piainanao mbola nanana an'izany ka malahelo ihany eny ny tenanake jereo tsara fa rehefa hidinika sy hamaritra tany fa misy ilan zareo volany ho any dia tonga mirodorodo ohatran'ireny izy rehetra rehetra ka ho aniza roa ianao nahariny an'izy ireny tsy ho an'izy ireo ihany ve sady tsy hoe lanilaniny amin'inona fotsiny fa mba tena nangana ny zavatra maharitra mihitsy jereo fa kely sisa dia vita ny tranobe anareo ery ambody tany ety voninahitra lehibe ho anareo mivady any eny voninahitra inona koa ka hitako entina isekosekona amin'ny olona fotsiny jenika sandray aloha dia lazaiko anao manavadravatra anao tsy mialy eto amin'ity tranorazako ty na misy inona mahazo anahy kanefa nge hidatoriva efa nanafatrafatra mihitsy fa entsika no mifindra raha vao vita ny trano dia isaraka zany tsikako ianao angano makeny fa raha iza tsy mialy eto amin'ny tranonay mivady zany mihitsy tia ny arin'ny tananay teto namozako 92.8 FM etiko no ahataperany aiko dia efa manafatrafatra anao ane azay ka dia manaova didy ianao raha izanyko tsy aresidovika an'ireo zanakao ireo raha tonga izay fotoana izay dia izao ary tapitra treo koa ny fivarotana lova ampy izay namidy izay ka atsiboko ihany izay mba ahazava aminao denizao any amin'indray aloha ry bebe dia tena ialako tsiny fa tsy misy idirako mikarakaranao no ataoko ary izay no nakaramandry zareo dia ty mbola mamerina amin'ny fisaorana anao ihany arbera ary mandehana amin'izay vonjeo ary ny omby fa efa mitretrena izaroa iziko mangateta angamy za tsy izy dia ataovy tsara ampirina indray ary ty taratasy eny anaka mandrosoa ianao fa ifaly sy andro vao teo ny lasako miandryandry anao ihany izay fa mbola maika ondry zareo dia efa vita ny resakay fa misy inona tokoa raha nadanina mpiantso maika be ianao ataoko dia marary ianao io izao tsy marary aka mila ny hevitra ro zandriko fotsiny any amin'ny tanany trano lehibe antsika eny an-tanàny ay mahatonga tapitra matsy ry zareo mpiasa fa lany tanteraka ny akora ary mbola misimisy any anefa ny asa tsy vita ka raha mahita kosa izany ka lehibe kosa aloha ilay trano sady efa eo amin'ny famitana azy mihitsy izao ka izany no mampandano ny fitaovana ny mpiasa koa aza hono mbola maro ny tsy nahavoarainy karamany tamin'itiako ianao nga ahoana hainao ihany anefa fa tena iaraha malany ty fiainanyity raha za aloha tena tsy manana tsony mila mpiady mivady mihitsy izy ity ka inona ny hevitrareo ary ny aloha dia tsy misy afa-tsy nivarotra tamin'mbary ihany na tanety iray na za koa aza ane tena tsy manana mihitsy izao fa ahoana ho izy roalahy izy roalahy moa hitanao fa reny tsy misy atokony reniko mivarotra koa ny heviny inona moa zany fa dia mitovy zany ny hevintsika efatra tsetra irady moa izy aza variana ny andafiny mino koa fa tsy hanisy olana ny amin'izany izy izay
fa miprogramantsika hidiny eny andrafotsy no atao. dia roviana nefa sady efa ely izay sika antsy tany a Hitako sa nareo makendry efa mijery ny asa eny ka vonjevonjena be ny vidinany eny e. Hainao ihany ny rotoroto. ie Mandalo fotsiny dia miaraba dia lasa e. Fa i mama aloha salama tsara e. Tena voakarakara ny bera mihitsy kosa aloha izy e. ary mba manahoana ny fanananao e Tena hitako mitombo tsara ka. tsara Fa ianao kosa be manina raha mba midikidiny eny ihany e. Mba sady faravavy ianao mivavy tokana dia tsy hitany mihitsy ka. enao aza rivo lelako Dia manino? izany ny olanao amin'ny fotoana mainka efa za sady vehivavy mbola kely anaka ao fa ezaka e odiny aty e ary manamba inona reo izany a Anka iza koa izany andraso hoe ahoana zahay ohatra ayfe very fa ahoana misy inona fa to tonga tampotampoka ane se izany e. Mandrosa aloha se a. ibera fa ahoana manahoany mamany manahoana aloha nareo e ao izy ary momba azy indrindra no volehako aty Ay, fa marary anga mamaribera izany tokoa inona ary ny anafina fenanao e tsy manafina ka fa ahoana ary fa saika ila hevitra aminareo izany ay mipetraha ty aloha se dia miresamilamy salama sa marary mama. tena tsy hafianiko aminareo aloha fa hafahafa be izy ao e ny vatany salama tsara mihitsy fa ny sainy ho any to salama misy fo kely izany e Misy vokely ahoana se a. Lasa dala zany. jerena hoe lasa tala kanefa to tsy adala indray misy fotoana izy dia tsy hita izay alehany vao mivoaka an'io vavahady io dia very tsy tapaverina ntsony mila ondray andro manindrotra mitady azy ihany Zany be lesy tsy lasa dala. tsy ary sao dia mba misy devoly kosa e Eny tokoa efa anaka ny pastera ve se. eno a tena efa nataoko daholo izay tokony natao rehetra fa mila ny hevitry ny zanany fantatro fa eo nareo mantsy matapakahatra kokoa sao mantsy mila entina mijery mpitsabo izy io Inona no atao an'izany Romandy? ka andeha jerena any aloha izany e izy izany lazain'ny bera fa matanjaka salama tsarako ka izy ange hoa matanjaka e misakafo tsara tsy manavy fa io verivery saina sy tsy hita lavy io e Zany manary zavatra ary tsy matadidy zavatra maro be io fa inona izany no tena mahatonga azy manao an'izany iny tokoa. tsy haiko fa tonga tao dadanaivo andro sy dada farafaly nilaza taminy ny tokony izarana fananana fa fotoana noho izao dia nanomboka teo dia niasa ny lohany tsy nahita tory firintsony izy ary nanomboka ohatra ny verivery saina sy ny donanaky izany izy dia izay e Oviny zany se ary tsy nilaza n'izany akory izy roalahy teo a. Dia izy roalahy zany no tokony antoka amin'ny fahavoazany. Zay no mahavoan'le misokosoko tsy mba mila ny hevitra ny zoky akory. Dia ahoana natao Rolandy a? inona fa dia midiny iny tsika menadara pitso dia ho hita eo zaniko Izany mihitsy e. fa omeo kely any aloha bera raha manana ianao e za tsy mitondra volako omeko ny ianao rapitso Zay letsy a. Nda navonjeo aloha izy fa mandalo any izay rapitso e. Dia iza amin'ny andry azy ao. tena tsy hafiainiko anareo fa andiko ao anefitraniny ao izy tsy voatana mihitsy matsy fa mivoaka foana kanefa sao dia very indray loza tokoa izany ka tena loza ho aho mandehana aloha vonjeo aingany ho avy izay bera voainy vavady fifahato izay e andrasy eo aloha bebe izany eny ny zanako ao fa tonga Zanako izy fa zangary le kely ty efa niteraka izany aza manano ihany eo ianao Fa maninona ary dia tonga vatony. ka efa hoe mivoaka amin'ny faritra fo bebe fa tsy araka amin'ny tady azy Ay moa. aiza izy izany bebe misy vahiny e manao mamy izany
Ary tao mikorotana bery tono ny trano a. Inona daholo reto robery? Zaoko tsy afeniko anareo fa tena reraka mihitsy io. Izay voalaniko dia akorotany avokoa. Misy zavatra karoa an'izao, tsy fantatra hoe inona na inona. Tena mila tsoarako tsony izy ity ry zareo fa hitadavy hevitra ka. Fa manao mamy? Tsy mamamama foana eo, mamataiza zao. Hoadray, tena lasa dary ty rivo a. Atao ahoana ty? Roa ihany reo Robera, so dia olon-dratsy ireo. Ohatray, ifaravavinao io, dia ny lamatoanao, irivo sy landro ireo ry bebe a. Mama. Efa hoe sasa tsy mbola manambady akory, ndao anontaniana manesy dadanay ao an-tany ao raha tsy matoky ianao e. Andray ry mama. Tena ratsy ty landy ka. Lasa dalo mama. Dia inona no atao? Isan'ny lazainao fa lasa dalo. Idio aloha ty trano ty dia ndao tsika telo resaka tsy hanefitra fa matahotra. Andao e. Bebe ahendra sy vetivety eo aloha fa iverineo ihany izay e. Anatitra an'ireto olona reto fotsiny aho. Fa ino ty mahazo amin'ny mama Robera sy rivo a. So dia nanota fahatany io dia narandolo. Fa eno a. Fa za mahita hoe tsy adala izany izy fa mety misy fanaratsy araka ny teninao e. Andao akana mpiandro dia ho hita eo e. Raha izany toa anareo aloha izy mena dady dia niana tsara ihany a. Za miaraka amin'ny isan'andro eto mantsy dia mahita ihany fa tsy dia hoe adala izy io. Raha adala io mantsy dia tena tsy voatana ary tsy voatemy mihitsy. Izy anefa dia mipetraka tsara fa izy manakorotana sy mandehandeha io fotsiny. Ka ny tsara angamba dia afindraingana eny amin'ny trano lehibe nareo menaka e. Mitady mpanampy an'izay hikarakara ny tanàna sy ny fananana ity. Dia iseny mitaiza azy eny amin'ny trano vaovao e. Marina mihitsy izany. Fa mandrapahavitan'izay aloha dia hoentiko manaraka izy e. So dia misy olona manakotaba azy marina ato. Izay aloha tsy hitako e. Firy taona mipetrahako teto fa tsy mbola nahita angatra. Nanofy any dadatrema angaka nisy fa ny lolo tsy mbola hitako aloha e. Sady tsara mihitsy entinareo any amin'ny dokotera izy. Amin'izay hita tsara izay fototra aretina. Fa hoentiko izy e. Sady mila salama saina tsara amin'ny fivarotana an'ilay tany sa ahoana ho rivo. Izany mihitsy e. Io mihitsy mantsy no mahavaka ny lohako etiko. Angala avintsika mihitsy io tany io. Fa hono ary Bera. Inona tsara ny resaka izy sy ry andro tamin'izany fotoana izany? Dia tsy haiko fa mitomany sy migogogogo mihitsy izy tamin'izay fotoana izay. Izany ve? Nilaza mantsy izy ireo lazanjareo fa raha ara-panjakana hono dia tsy tokony anakana amin'ny fizaram-pananana mihitsy izy satria ny vehivavy tsy mandova raha maty ny vadiny fa ny zanany ny tompony antoka voalohany. Efa manao foana mihitsy koa any ry zalazany e. Izy moa ny angavo hoe aza mbola miditra amin'izany aloha satria mbola velona. Dia izay ny famalian'izy telo mianaka. Tsy mandova ny dady izany ianao hoe izahay ny tompony rehetra sy ny sisa e. Tsy hitako e. Za moa ireo olona mba iza no anan-kevitra fa nareo mandinika. Marina aloha izany e. Ara-panjakana izany. Laharana fahavalo mihitsy ny vehivavy amin'ny resaka fandivana. Saingy ny atsasany dia azy. Aleo fa hiresaka izay ry Bera. Entiko izy aloha dia alaminy tsara ny aty. Izay izany letsy e. Aleo manisy sy ny etan-keliny dia andeha amin'izay e. Bebe miakanjo hony fa andeha nareo e. Andeha izan'ilay kely ty. Hiakatra e. Izany ve? Eno a. Ao ary aleviny kirariko e. Andeha voatiry ve? Ahoana ty rivo a. Adala sa mody adala. Io izy fa ohatrany tsy maninona akory miomana. Mama, mivadika anie ny kiraronao izany e. Mama, dia jereo koa fa mifototra ny ambonina akanjonao. Aizy mety io. Ao hoe retsy ry kilera mba amboary tsara. Hiakatra hono mango izay. Kilera? Efa maty anie izany kilera izany. Sandrinao izany. Landy ty. Asa mandainga eo ndry kilera. Tsy te hitondra an'andray hoe. Tena lasa adala mama. Kilera nefa efa ela ny nahafatesany.
dia inona no atao? ohatray ary ho aiza rivo tendry misy vaovonga Tena entsana ny mahazo ao rivo a, na zaza mila hivadika do mihitsy. fa hoy Aleo ranga fitainaingana ilay trano dia averina ny tananitra fotsy fa tena tsy misy avitan-javatra mihitsy ka. fa manao hoana izy eo zao Izy marina aloha tena ohatrany tsy adala e. fa hoany Nentiko ny samy mpiandry tany am-piangonanay tany fa ny eo ihany eo. Izao izy dia miverina milalao ohatrany zazakely aho. Angoniny daholo ny lambanay rehetra, manamboatra sary-bakoly voro-damba no ataony. zay zany le hoe miverina ho zaza fa inona indray dia ahoana ny atao ry laty a Nahonahoana moa? alefa aso aty amiko indray ary aloha e le trano anefa tsy mbola vita tsara any ny atsasabidin'ilay tankininona fotsiny koa ane no meny rabekajy Zany ve? ny ambo no miandro ny fifanarahana vita e i mama nefa ty jery Efa misy an'izay aloha ka, fa ny tena loza ry teninako anao mantsy hoe tsy zaka intsony mama. Dia Dia ahoana? ty, Faiko ny tsara. tsara. Enjehan'olona eo an-tanàna fa hoe mitahiry mpamosavy hony. so dia mba nanao no foana tany ary le raha matoa tsy hikindry landy a Ka sendra variana ho any ankizindra andro dia tsy nidiny zareo fa vady e. Dia tafavoaka tao raha matobeko. Taiza hoe ianao no hita? Tao an-tranon'olona vahiny. Tsy manaiky fa dia nitokona tao. Nikarakarainy tao hono na andron'ilay olona. Raha tsy tonga tapaka ny ankiziny karoka dia efa nitsofandry zareo korika tao hoe mpamosavy fa mangarim-bilanin'olona. ohatra tena lozy zany Loza mihitsy. dia ahoana no nakana azy tao kanefa Ny sodanao no nandady lahy tao amin'ny zareo tao e. Hoe marary saina izy fa tsy mpamosavy izany e. mba tsy mivonon'olona lazako Ka izany efa natositosiko ny tompontrano izany hivoaka fa nitokonako. ohatra Trano ny vadiko ty hono izy, namboary ny vadiko ty. ohatra Izy indray hono no mipetrika e. Dia izay no natezitra ny olona. tsy misy vahaolana fa tsy mamerina azy eny an-tanàna ihany ka sady manala baraka ane zany Raha tsy reniko aho dia efa mifatorako mihitsy. Izany ataony ao ampanofatrano izany moa ianao. Lazainy fa ampijalianay hono izy. Tsy omenay sakafo hono, mijaly hono. Nefa ne dia tsy atao ininona izany e. Ampio ary daka. eny e aloary aloha entina kely aty izy e so dia mba miovaova rivotra ny mahatsara azy ko saingy azakan'izany ve ty zobavinao salama azy izy ireny jery eo ny tsy fifankazahoana izy mianaka maika fa zany no atao Ka tsy reniko rery kosa io ka. Atao fantatrindranoatra tsara izany. landy a Izy roa lahy koa aza tokony ho terena mihitsiko. Sady nataony anty izany no nampivadika ny lohan'ny mamy ohatr'izao e. andia atelina ny an'ny mpitaiza be ampitsy reny izy 92.8 FM. Izany rivo a. Sady izany koa hoe tsy hamenatra e. ka inona ary ny tianao e ianao ihany eo milaza fa tsy ahavitana nininina izy sa hodiniana mombanao dia ajanona tsy hiasa ntsony ianao fa hikarakara azy Koa raha tsy moramora izanyko. Aleo alefa any ampitaiza be antitra no atao ka. Ivarotana indray ny fananana andefasana azy ihany. tena manahirana mihitsy tsiry landy marina mafy Manahirany atao ahoana. dia ahoana indray anefa ny vavan'ny olona mba hatovo zao ihany tsika menadavy ny trano anefa ry an-tanàna niezinyeziny ery Ka aleo ihany azy izy averina ny tanàna e. Ibera ihany no mahavitany io. aloha ary fa hovitaina aloha ny hevitra ray dia afindrany izy mianaka e mety ho tranony tolo mihitsy no mahatonga an'izao Dia indraindray anefa izy dia tena olombelona tsara mihitsy. eno a Siky, miresaka, mahafantatra tsara anao. Ray minitra ihany ao vadiko ny lohany. Ny anaraka ao anatin'ny ray andro efa ho folo angamba. ohatra Ny fanakorontanana moa dia tsy hay lazaina intsony. Na alina azy io andro io dia mahita karohana foana. aleo fa hiresaka amin'izao bavinao ahy e
rehefa tsy mety dia ateritsika izy. dia izay izany fa manantena fanampianao e. Lasa aloha. Izay landy. Tena malahelo amin'ny bebe aho zany. Mba nanao ahoana re izany e? Angamba kosa mba nentin'ireo tany amin'ny dokotera dia mba nahazo fitsaboana. Fa inona marina zany tena nahazo azy iny e? Tao hoe adala, tena tsy adala. Ohatra ary fiaranisy zany. Ndraso hoe oay, tena i bebe io ateriny io. Tonga sika ry mama, ao midina fa efa io ny trano e. Azao aza i mamamamana toy izany, manala baraka fotsiny. Oay, tonga soa bebe, nanao ahoana? Ibera kely izy tony, salama tsara ka, manao ahoana njarainy ao? Toa fatany bera ary njarain'iza koa nefa ty lazainy. Tonga soa ianao hoe ary salama tsara ve? Salama tsara ary bera kely a. Tsara kosa zany ko. Tena mahavariana ka. Fa hoana ary iny izy dia milamina indray. Ary niova be kosa bebe ahoana hoy ny dokotera? Za masy taty efa mivavaka ho azy foana sady nalahelo mihitsy. Ka io mahazendana ary seko. Hatrany an-tanàna tsy sasatra ny milaza aminy hoe ody any amin'ny bera ianao. Tsy fantany akory bera. Eo indray anefa izy mahita anao dia fantany tsara hoe bera kely. Tena vaka anetsy ny saiko. Fa zao mihaino anao tsy hipetraka eto nareo fa so ty tranony Ntaolo ty no misy fanaratsy e. Fa afindreny amin'ny trano be. Efa misy efitra ray vita tsara dia endray aloha nareo e. Fa tsy tamana tany zany izy io. Manan-kirotana be ry se. Zany sady mampalahelo ny anaova amin'ny fiarahamonina azy keo. Endrikendrehanao mpangarom-bava, mpamosavy ane izy ry se, sy ny sisa sy ny sisa e. Mampalahelo kosa zany. Ka fanao mantsy le mitsofotsofoka any an-tranon'olona sy mitokotokona any. Any anefa olona vahiny sy tsy mifankalala daholo. Dia nanapa-kevitra izay fa averina aty izy dia arahana maso tsara koa. Fa nanao ahoana nefa hoy ny dokotera? Ka izy aza tsy marary dia inona moa ny hitondrahana azy any amin'ny dokotera ry se? Edininy olona any amin'ny adala any io. Ay ve, aleo ary aloha jerena indray fiovany. Mety efa mitory-tsaina koa izy amin'ny fahatera. Izay aloha ry se no atao fa dia aleo sika matory aloha fa amindranareo maraina raha mpitso za mantsy mila tonga maraindraina any an-tanàna ihany fa misy asa be tsy maintsy vitaiko izay ihany keo. Dia tokoa angamba ny vahaolana ko. Sady tsara nge eny manginginy e. Mety tsara koa ny tanàna sady tsy misy atahorana ny hatavavoaka azy. Sady alao korse izy very ety amin'ny tanànany fa le any aminay ka tena tsy lasaka. Aty izy mba be pahalalako. Zay aloha ohatra dadatoa inona indray zany atao amin'ny biby eo any efitraniny ao zany? Ohatra mandana lesy jero indray fa tsy te hahita ka. Tana-tanàna izy nilaza makitay ka latabatra fanjairan'ny Antoanseny nilamako ny tao. Atiny anay mivady. Ny rahana mividy sira izy ka niady aman'olona tany. Naorony daholo ny etam-baritry ny mpivarotra anana. Ka nareo kosa zany ny adalako. Efa hita ve ny nataony dia mbola irahana ihany izy. Ka mbola tsy nahalala ny tao an-trano ka. Sady ndraindray ane izy milamina tsara ihany e. Tsy hita fa dia sasatra ihany ny mifandamina sy manonotra ny zavatra olona. Fa aleo marina aloha ry dadatoa jereko fa andro manimba zavatra ao ka. Dadatoa, ahoana lizy a? Avia aloha ampio fa midy avy ao anatiny ny efitrano kanefa tsy fantatra izay ataony ao.
loza inona rety atao mamy e mama mama voay aloha ty e bebe bebe voay fa hidera ihany e fa manenonareo ry be raha ny kitabataba be amin'ity andro alina ty a midery manahitaitra mihitsy tena tsy mahampiny ty ry beraka ary inona nataonao ato e tsy tadediko hoany nampiriamako an'la zavatra dia mitady la izy ato ah io fa zavatra inona ry bebe ino a aroarodanao ane ty trano ty e jereo fa efa tapitra miepakepaka kainy gorodinato tena mampidi-doza mihitsy ty ry bera mba marina moa tena raha dratra ato ianao ty ry mamaka tena mety aminareo mihitsy ny mifindraka fa zavatra inona ary ty tedaviny bebe aza hita ka reo taratasy mikasika amin'ny fananany ka tsy ho loza ataovy le tsy aloha izay atoriana io ka horeraka ihany na mipitaizana ny tazaina marina mafika oro tandava ny iainana matoria aloha ry bebe sady ty aloha hoany ny sakafonao dia avy eo matory fa reraka ianao ry bebe ao ino ny sakafonao mama ahatratr'olona ve sa tsy ahatratra za raha aza aloha hita ny fototry ny olona amin'ny bebe fa zay ho ataon'ny reto zanany ny tsy fantatra reto zanany koa moa dia aza lazaina ihany fa mitsipatolaka ny tana avokoa reny ranga ka ahilikilika rehefa resy siosa toy izao afafinaretana ho azy aloha fotsiny mizara vola sy miliva be rehefa lafo ny loha aleoaloha atrehana indray ny atoka ody ry neny fara ndry ary tsy bera ve izao ndrasy hoe bera fa misy inona aza taitaitra aloha ry neny fara tsy manina aloha bebe raha izay no mampananao kanefa ny momba azy mihitsy no natongavako ay petrapetra aloha ianao koa dia mampitaitaina ay fa ahoana ka tsy hitako intsony izay natao ry neny fara dia netiko tany amin'ny dokotera bebe ay nalefandry zareo teny amin'ny hopitaly lehibe izay ary nydiniany ela tao no mahazo azy dia ahoana lasa adala ve tsy adala izy kanefa sarotra ny aretina mahazo azy fa ahoana zany antsoina hoe maladie d'Alzheimer zany no mahazo amin'ny bebe bera aretina sarotra marina ane zany dia ahoana hono dokotera ka nomeny torohevitra ny andresy lahatra anareo zanany mba anatina an'ireo dokotera voatokana ny amin'izany ary manaraka izany tokony anatina toby koa fa misy saza eo aretiny io mihitsy ary afaka nampy amin'ny fitaizana sy fanamaivanana ny any aretina fa raha nitako sy fandreko aloha dia tsy misy fanafany io aretiny io dia ahoana nefa ny hevitra hoe no manana ny verisaina sy ny adala aza ry neny fa rehefa tsy fidiny mila mianatra tsika ka ahoana re dia izao koa hoe mila manaraka tsara ny torohevitra araka ny nambarany dia mila finiavana mila fanehoam-pitiavana lehibe avy amintsika kaiky azy ny marary ny Alzheimer mila fandavan-tena lehibe satria voatra ary hiasarotra io ka izay no ialana faharetana dia ahonty izy tsy dia mahatadidiny ninona momba azy ity anefa anjarantsika manaiky ny anjarantsika raha iverintsika fa nahitana masoandro ihany izy dia aleo abentsika mba tsy dia ho ratsy fefara loatra inona moa izany fa dia vita ny amin'ny mama ary berako eny tokoa vita ny adidiny tamintsika fa anjarantsika izao no mamita ny adidy aminy aseho ny tena fitiavana aza vela hoseniny hafa ny zoany mananjo izy mba homena fitsaboana mananjo izy amin'ny fananany na dia verina ho tsy manan-tsaina intsony azy hafahafa ane izany tenin'ny bery izany tsy hafahafa izany ry ny faralandy ny marina izay tako na ny lazaiko anao avelanareo hiady rery loatra ny reninareo ary rehefa hitanareo fa resy izy dia ahilikilika atseroa tadio anefa fa na tsy voafaritra aza dia mety avy amintsika akaiky azy mifototry ny fahavoazany tohatra mandatsa anay ane bery izany tsy mandatsa ka
rehefa mahatsiary voatoana n'izany tengo izany nareo dia misy marina izany resahako taminareo teo jereo akaiky amin'izay momba azy aza verezinjoa izy aza riana ny asa mafy loatra ny teninao ry bera kanefa misaotra anao betsaka aloha izay nanampy anay na hafantatra ny tena nahazo azy ary nanina koa aza ny tsy lasa tamin'izany eritreritra e izay izao dia mihevitra hoe na misavian'olona tany io na hoe nidirany devoly efa fantatrareo zay ry ny farany marina ka dia raisiny andraikitra eny ary amin'ny fampiantsoanareo dia dinio izay tokony atao za akory tsy hoe hiala efa natorony dokotera daholo ny lalakale rehetra kanefa mbola eo nareo naloka nkipo mandidy sy manapaka za etiany ary mbola vonikanampy anareo na dia mafy sy mangotraka aza ny ady satria tsy foko loatra izy mivady ireo fa nahitako sosy fahasoavana eny ary mandehana lofin'izao izy fa ifampiantso ihany izay ary dia hidinika izay ho atao e tsy manaiky an'izany ary bera ny zavatra nataony lamy mihitsy matoy manao ohatran'izao lamy fotsiny volanay izany efa nampakarinay angeny karahaman'lay dia inona ihany ka tsy nanao an'izany rehetra nyendrikendrehanareo azany ary olona hita letsy raha nieretaka tamin'ny bebe dia maninona ka ny mahagaganay ny ry bera dia ny mahaveritra tahiry-mbola mena amin'ny mama rehetra e izy aza ny raha antsika nahita fa efa ela ny verisaina ianao rery ny niara-niaina tamin'ny tety ianao no nahita momba an'ireny efa nylazaiko anareo fa tena tsy fantatry ny momba an'izany ho ahy ary raha ny taratasy tany indray dia reny efa nasehoako anareo reny betsaka noho ny rovitany ary maro koa no nentin'ny tany andava-piringa izay tratrako no nomeko anareo ka fantatra ela fa taratasy tsy azo atao inony ireny dia aseho an'lahy eo fa re vola sy volamena sarobidy na fitsakela aizy lazao marina fa gatrankela raha torianay gadrao aragadrahnareo fa tsy nanao an'izany ary asakasakareo raha nositosika na dia ny fanampiko anareo hatramin'izay aza odinla mipitrapitra eo azy ilozanareo mifamaly eo le olona fa inona ny tokony atao dia avelovery any ve reo fananana fa tsy alana nenina tsy manaiky ary an'izao aza dia fatra manendrikendrika kosa aloha ianao ry dahaka ndeha aloha hiala nenina ary landy rehefa tsy berany nanao an'izay dia izy ro lampozana mimpandeha atsokosoko aty mitady-bolana sy manambaka azy iza marina tokoa aloha no mahety tsy arobe fahataniny rahalahanareo afara ny fantatro dia marina tokoa fa misy fotoana manambitamby andreniny ato izy ro lahy ary dia mavesatra tokoa mody saingy ny tamin'ny masiko dia akoho mamborina sy vary no nentiny amin'izany afany momba n'le volamena lazainareo tsy misy mahalala n'izany afa-tsy mamanareo ihany ary sao dia namidiny kosa ary dia ahoana kosa ary ny tsy nahalalako an'izany sady tanana kely ty ary olona ty anay telo mianaka daholo ny eto ka ataoko fa tsy misy havita an'izany dia tsy misy afa-tsy elanke izany no mahalala momba an'izany ninona lazainao dia averika any fa tsy mbola nahita an'izany ny masiko ary tsy mba za mihitsy no anapotika ny hoaviko amin'ny alahelon'ny androtra tsy mba manatsaveto amin'ny bebe raha miny asakasakareo samy hotsaraina ary samy jinja ny zena afafiny dia ahoana ny atory landy dia tsy haiko re leranga mividin'ny tanynina koa ty milaza fa averinao ny volany raha tsy hitatsika ny taratasy fa matahotra ny mety tsy fifanarahana amintsika dimy mianada izy tsy marina tokoa izay ho ataon'le raika lahany andafinika tsika koa nefa mila vola fa hafa baraka fa vita tapany ty trano be izay amidy rehetra ty to sakana n'le taratasy avokoa ka nahita aza moa ny taratasy eny mety misy midika mitovy aminy any amin'ny birao nyfananantany any fa raha vo ny ray amintsika fotsiny no tsy manaiky ny fahamarotana dia maty amerim-bolety foana ka le firavaka izao na tenena amin'ny tana sy ambina asako ka inona ny teo mampalahelo bebe izao rehefa sendra ny sezanaka ty tena iza tokoa moa no mahalala na kapok'Andriamanitra ho azy ireo zao manao tsinitsinina masoandro mambolana loatra
ary inona ny mampanjetoka tsy miteny tsy mivolana ny lahy eo e. Malahelo amin'ny ataonareo loatra ka mieritreritra izay amoako ny ataopoko. Ny marina dia tia angatajodrano aminareo aleotsika misara. Mifona re bera aza manao an'izany re tsy vitanay ne io e. Ka ny ataonareo zakako ihany satria manan-kery any ohatra, manan-tsaina hiady, manambava maly, fa io reninareo kosa dia ataonareo tsinotsinona loatra satria izy tokoa tonga amin'ny fitenenana hoe biby lava sy nambotra kizy, tsy tongotra hitsipaka, tsy tanana andrangotra. Noho izany dia tsy hoe anasa tanana fa tsy te enjeran'ny eniny. Hitan'ny lahy, matoa manenina dia manao ratsy izany, tsy aloha dia mitsotra amin'ny marina. Okizay rivo aza manampitrotraka tsony fa tsy vitanao ne io e. Marenina ianao e. Jereo azy tiany ataony tranonao tsara tare, potika daholo na fitaratra na ny gorodona ny varavarana. Ka handray fanapahan-kevitra fa aleo aterina any amin'ny 92.8 FM. Efa natoranareo ny lalana rehetra tokony narahana ny amin'ny fidaisana amin'ny marary ny Alzheimer, saingy tsy nondrarahinareo izany. Fitiavana no nangatahana aminareo, kanefa izao no valinareo azy, ka dia asakasakareo e. Areninareo ka dia izay izany. Ny atsodrano no angatahako. Mieritrereta tsara ihany aloha nareo e. Ny foritra ny mafana ary ny alina mitondra fisainana, sady hita fa tena hainao mihitsy anena mitaiza azy. Odrana vavy eo. Mandroso ianao dia aza miteny mafy fa mbola matory raha matoa be. Nanahoana ho ny dokotera? Nisy fanafody matramaro ny vidiana fa efa mba tonotony izy io. Aikosa? Le daroka nahazo azy fotsiny tena tsy mahatafaetsika ny sandrany. Fa inona ny tena nahatonga an'ilay resaka? Tokony mba ny antsoina mpitandro filaminana ihany fa tsy nahavelavela fotsiny tamin'izao ka. Ka za koa aza ne tsy nahita netim-boany. Izy efa mivalan-doatra niampatra terono velombelomin'ny olona ny tratrako. Raha ny filazan'ilay tovavy ny andro fiarakaretsaka teo dia hoe ny lalao zanak'olona hono izy, dia ny batainy olona zaza dia nilazainy fa zanany io, dia ny antsofindeo izany ilay ren'ny zaza hoe misy mpangala-jaza sy mpangarom-bavy io e. Dia iny kory tsy mataho-tody rehetra fa tonga dia namontsy ny sambotra azy. Tena loza ho izay izany dia nazavainy bera hoe miverina miaina ny lasany rehetra ny marariny Alzheimer. No heveriny fahalaizana tsy azo izany io zazo io ko. Mila mieritreritra tsika lantika. Mampalahelo ny toy izao ka. Tena mafy ka. Sao sisa ny faran'ilay reniko. Misy fahadisoantsika lehibe. Tena manaika. Isika koa dia anisan'ny tokony andraikitra amin'izao zavatra izao. Aleo fa averintsika eny amin'ny tranony izy satria anisan'ny antony iray lehibe mampitombo ny aretiny ny namindrantsika azy tetsytery. Efa mifona tamin'ny bera ary efa nanaika izy. Dia aiza izy ny apetraka raha izany? Ilay tranon-drazana nefa tena efa simba be mihitsiko. Ito foana izay atao e. Aleo izy aloha ampodiana fa andreo fatifaty foana aty. Mety mihitsy izany e. Fa zao e. Asa ianao raha mbola miompon-kevitra amiko na tsy? Hoe ahoana? Te hizara mifananana. Aleo mifamory dia atao ny fizarana e. Mety aloha izany e. Sady hitanao ihany ny asako fefalaza tsy dia mandeha amin'izay laoniny tsoniko. Izany mihitsy. Mila vola koa. Aleo mihitsy ilazana izy telo mirahalahy dia zaraina ny fananana. Fa hipampany hono ka nanao didi-pananany. Araka ireny efa nambarany mamy ireny tamin'izy mbola salamy ireny dia hoe misy anjara miberany nofaritamin'ny papany. Ka izany kosa ve moa lavintsika e. Dia raha mahita ny fitiavan'ny papa sy mamany bera ary indrindra ny fitiavan'ny bera azy ireo hatramin'izao. Io didi-pananana io anefa tsy azontsika raha mbola eo mama. Le fahadahany io koa ve ataony intsony izany. Aleo sika fotsiny no mifandamina tsara. Tsy rivo tsy mifanaraka anao amin'izany kosa indray
dia nilasa aza ve fa nanenenana ny tsy firarahiana azy dia sika menaky ny andray no ameryzo azy fa olona tsy eke kosaka aleo ho azy madiodio ihany ny atsasam-pananana ka ataoninona azy tsy rivo a na ny lalàna aza dia tsy amelanao amin'izany mihitsy sady renao ane io e fa nga kosa moa very ny fananany andreto taranany ihany izany sa tadavin'olo bera kely io no hanao ny ataony amin'ny asasam-pananany ao aza manampitrotraka eo tsony ianao fa tsy hanao an'izany bera dia inona ary izany no atao hoe ny any masaka ataon-dohako dia mizara fananana ihany dia samy manao izay hanaovan'ny azy any amin'izay avy eo dia izay fantatrareo ary atao hoe za manaraka fotsiny fa raha ny ampoko a dia andeha hanonitra izay tsy vitako tamin'ny mamy manena sahady aho izany very landy fa tsy famikarakara azy ave isika izao e enao koa zato mivadivadika oatra ninona ndraika mipiarabelona ny manao ny ataony dia enao indray ny mandray ny tsiny eo tsy rivo a ampisainako sy andiniako tena fatratra izao fahavoazany mamy izao zay raha aloha fa ilazao ihany izay raha misy ny manahirany nitsidika fotsiny aho eny ary ka izy moa ty matory be izay fa velomandray aloha e rehefa salama afaka mitsangana izy dia ateritsika fa antsoa ihany izay a bebea atry matory sa nakaiza ay maty aho e fondreo arainy a marary aho e lozako marina tena tafiakatra ao ambony ao bebe zay ary to tena mitory eo be bebea bebe izy zao e tapaka ny tongotro e ay ty le voaresaka teo latsaka atao lelakelangorodina angamba ny tongony rainy a marary le ny tongotro kanefa le zavatra mbola ao daholo e fa inona ny nataonao tatiry bebea loza jereo fa maharatra sy tratra ny fantsika ny tongotra ao jereo ange fa maninona aty ianao e ka nanaraka mamany niakatra taty ahy e misy zavatra sehoko azy de ay maty aho mama marary aho e andraso aloha sy tomy mamoramora sotratra ny ty azy sy makity indray vo loza eo inona ary mahatonga amin'ny bebe sy tafapetraka mihitsy fa ato amin'ity hevitra ty foany sady vo tonga ahy dia igorodiny ihany ny kilalao ao bataiko moramora ianao ary aze azy rainy teo aizy dadanareo e mbola nakaomby anga nandeha aloha tsika idina fa lasa nakomby sy mamanao e ay mo ary izy ianao zanaky raha velom-pivarokena anga endry bebe zanany a idona kely zany ianao izy ty fa tsy resaka aminao a raha mbola manao to izao ianao tsy rio ange maratra be ianao ary aleo aloha ampitoerinety dia akalyle mpitsabo-panamperoa hikarakara ny feriny inona indray izao ny ambaran'ireo zanany amin'izao fahavoazana izao tena tsy tokony nialaketsony koa teo iny ka mipetra tsara aloha ianao fa andeha hitady dokotera eny voalevina soamantsara iny izay mamary beraka dia misaotra tsikitsika very ary zareo a very kilalao izay etsy no anjara mafy koa ane mahazo azy sady afaka ho aiza milahatra efa voasoratra no sika samy mahery daholo hitanao tsara mory bera ny ady saritaka mahazo anay amin'izao fahabangana izao a indrindra ny amin'ny tsy fananany ampirofo amin'ireo taratasy tanin'ny papa sy mamantsony ny mpitondro rahalan'ny papa daholo ny akamaroan'ny tany lazain'ny fahazondreo fa novolen'ny papa sy mama fotsiny ny andro ny fahalasany mama fotsiny ry zareo dia izao elany teto akaiky ny teto hatramin'izay mety ho marina ve fa
azy ireo ny akamaroan'ny tany novolen'ny papa sy mama. Misy aloha ny azy ireo fa tokony mba hiara entana ihany nareo hikarika amin'ny marina. Izay koa no anisan'ny narotan'ny olona nareo afariana mivarotra fotsiny nareo. Azao ka lasa avadiko boribory. Eleza dia le tany saika tolotra ho an'ny laza anie dia lasa ny dadato rahalahy keo e. Ka izay moa mba efa samy nikoka ny anjaranay tamin'ireny fahaveloma amin'ireny fa ny fanarako izay fa tia traondrazany ity no atolotra ianao. Eny satroko tokoa raha tia nomenareo sainga aleo atao ara-panjakana ny fanolorana azy fa tia aretiny ity mantsy tsy mifidy. Mety ho za mety nareo no voany. Aza miteniteny foana rery be raha ekenao ve aloha izany hevitra izany? Nareo aza moa na foka dia hisoraka anareo betsaka izany. Soa azy izay fa efa navita le trano be ry iny ataonay hosolon'izy tia tanin-drazany. Fa dia karakarao ary mahaiza miary fa hitanao fa tena latsaka andavaka izay. Ritra ny teo ampelantanana. Ny fananana nigazan'ny olona daholo. Efa izy ity fa dia hisoraka nareo matikisa fa mbola eto ny tranondrazanareo namatotra antsika. Misaotra se. Anatra ho an'izay mandreny tantara koa moa izao zava-miseho izao ahoaka samy andray ny tandrify azy na ny zanaka na ny havana na ny mpiara-monina. Marina tokoa ny an'ilay solava ay amindra ary soketa hitrako. Anatra ho an'ny rehetra izao nahazo anay izao. Dia Samuela velona mba hiara-narina ny ravy e. Bera! Bera! Fa nga mbola tsy manomboka miasa ihany fa inona ihany izao dobodoboko izao e. Ka tsy maintsy ngotana tsirairay anety azoko ambony aty. Efa boboka sy tapatapaka dia mila malina tsara. Ka hitoatra sakafonao e. Medina aloha aty ambany. Tena misaotra betsaka rery neny fara. Efa refona mihitsy mahatsiaro amin'ny mamasahady azandry Bera. Iza koa moa manadino Fa dia loza koa aneny nataondreo anadahako ry Bera fa ahoana? Nanaova nisy ry dada tova zamody miady aizaka mahazo volantsokitsoko any amin'ireo rahalahy ny dada ondry zareo dia tsy mba mahazo Zany mafy aneny entiko ry Bera. Za manitra ka tsy jeren'ny olona akory. Raha tsy misy ireo fiompiana ny menao karakaraiko ireo angamba dia asa fotsiny. Bebe za miariny ain'Andriamanitra foana mandahatra amin'ny fiainanao ary tena naminony farako mihitsy azany Loza! Bera! Yey! Mikosahinao aloha fa misy tany miraraka na io e! Loza! Bera! Ouais! Toto rato marina! Bera! Nenjeran'lery amin'ny Bera! Bera! Aiza ianao zany e! Iantsolona via aloha e! Ory Bera! Tsy maninona fa miaraka io ianao fa mbola indreny io amin'io alo fotsy io aran'io alato. Ouais! Tena androdany marina. Afaka ve ianao e? Ary andao hivoaka fa sao ny trano ray amanontolo nodrodana amintsika ato. Tena saika raray mamy. Loza mihitsy. Tsy maninona tsony io fa le vary sy loaka mitototra ao. Neny fara fa inon'ireo? Inona? Biby ve? Mama! Mangina ianao fa tsy biby izany io fa inona reto? Zavatra mifono lamba, taratasy marobe. Neny fara? Bera! Bera! Avotra marina! Reto daholo efa rafaka. Reto koa ny taratasy tany rehetra. Bera! Misaotra an'Andriamanitra. Za marina. Izay zany natonga amin'ny bebe tsy nafoy an'ity efitra ambony ity. Dia izany koa ny antony namitehan'ny gorodona tato hatramin'izay nampirimy any an'reto zavatra reto. Fanananareo reo ary enandray aman-dreny ka mieritrereta tsara. Isory ny avo ary isory bebe na injinjo anao. Resy ka hiarina.
dia lalina ny fandaharan'Andriamanitra ka misy dikany daholo ka ny fanampiahany ny mason-gorodona isaky mihetsika. Bera, diso ve ara angataka aminao e? Aleo mba haferinao amiko ity trano ity fa hosoloko izay tianao re Tsy maninona mihitsy. Sady indeha ho savaindra eto atonta taratasy reto fa tsy maintsy ato ilay taratasy manambatra fa nanao didim-panana ny papa ary ho hita eo amin'izay koa ny marina rehetra e. Raha pitso ihany dia hampiantso azy Stella. Anatona vatany izay ary ho hita eo ny toyany. Aza manahy Betra fa tsy ho very anjara ianao Mety zandry ny fara. Tsy misy afa-tsy ny manara-dalàna ihany. Afa dia anampy anao raha ilaina. Dia misaotra indrindra re fa diso ve raha tsy zaraiko amin'ireo anadahako daholo reto firavaka reto e. Alaiko aloha izay mety amiko rehetra dia omeko ny anjaran'zareo e. Za izay efa namoahany zareo vavabe hoe ny vehivavy ny tsy mitovy anjara lova amin'ny lehilahy izany. Tsy marina izany. Samy manana ny fomba taniny ny tsirairay. Any akafo izany mety fa aleo manatina mipahay azy ihany. Izay ho Arovy ny zonao ary mijoro fa samy zanaka. Zaranao aza napotra amin'ny mason-gorodona amin'ny marina rehetra fa anao miady ny zonao ary miary ny haren'ny razana. Misaotra anao Andriamanitra ary misaotra anao be da be kory Bera. Fantatro tokoa fa sola avo ahiamindra ary sokenda ahitsako ary ho anatra ho an'izay manaraka izao tantara izao. Aza ilikilika ny antitra fa izy no nahato izao anao. Mason-gorodona. Ilay mason-gorodona No soratany Nantenaina, ireo nanomehana ny tantara na Yaravy, ny Antsarandrianarsoa miaraka amin'ny Daniel, Rafens nandray feo Roberto, nandrindra raha teknika Sarbit Stella, nanatitosa Vahatra Nasaina.